Fampisehoana roa sosona no karakarain'ny média consulting ho an'ny mpankafy faran'ny herinandro amin'izao mazava ho azy tafiditra ao anatin'ny fetin'ny vehivavy ihany koa ity etsika karakarain'ny média consulting ity Mpanakanto fanta-daza anankiroa zany no hiakatsehatra amin'ny faran'ny herinandro. Etsika roa goavana no karakarain'ny média consulting entina namariana ny andron'ny vehivavy ny valo martsa ho avy izao. Ny voalohany dia hierana mibodo ka etsy amin'ny esika melody mandrembero no anatanterahana izany ny zoma 7 martsa manomboka amin'ny 9 alina. Fetin'ny vehivavy ny fahavalon'ny volana mars ka rariny loatra raha mihonandray isika ny fahafiton'ny volana mars zoma io manomboka amin'ny 7 alina amin'ny esika melody irahantsika miretinao ny fotoana rehetrarehetra izay ny irahantsika mamy hatramin'izay ny fahaizantsika maneho fitiavana ho an'ny zanaka, ho an'ny reny, ho an'ny vady, ho an'ny olontiana ary ho an'ny Madagasikara. Ny sabotsy 9 martsa kosa indray dia etsy amin'ny Domerty Ankorondrano no hanao fampisehoana i dada sy fafà. Omendanja araka izany ny vehivavy amin'ny fotoana io fa tsy ho latsa-danja ihany koa ny hafa. Feno ny fandaharam-potoana araka izany amin'ity faran'ny herinandro ity ary azo fafapo ireo andriambavilanitra amin'ireo fampisehoana roa karakarain'ny média consulting ireo.